bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ity vera. Ny savony Nosy Kely parfumé dia manampy ireo ireny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy Kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Tsimtsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Zoma 9 septembre taona 2024 andro manatantara ao ny Madagasikara ny androany tonga soa tompoko eto amin'ny logité miarabanao izahay manasanao naraka ny vaovatra amin'ny farany. Itolakandro ny gadona teto Madagasikara ny Papa François sy ireo délégation niaraka taminy. Feno falina sy feno fanantenana ireo vahoaka tonga nitsena azy sy nanofo fatanana teny amin'ny lalan'izay lalovany. Pedi politika dia iparitaka mandeha novonamboaka tsara-pahefana ny asa rehetra amin'ny fikirakirana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ho avy io. Notsipa ny fitsarana vombalampanorenana ny fikatsahana tombontsoan'ireo solombavam-bahoaka. Any ivelany nodimandry alina i Robert Mugabe filoham-pirenena Zimbabweanina teo aloha. Mazava azy fa ny ao anatin'ny alahionina dia iompana betsaka amin'ny fahatongavan'ny Papa sy manodidina izay ndao raha tsika vetrany zany. Tonga teto Madagasikara itolakandro ny Papa François niaraka tamin'ny délégation notariany. Tonga nitsena azy tena misairana mpiara-manidina iresimena ny vato ny filoham-pirenena malagasy sy mpikamana amin'ny fotoanam-panjakana malagasy. Teny ihany koa ny fikaman'ny évêque notaria mahasovoa ny Papa eto Madagasikara. Tao anatin'ny korana sy afaliana ndraisandreo vahoaka malagasy ny Papa Ray Masina 30 taona taorian'ny fitsidia ny Papa Joan Paul faharoa. Ndao raha tsika ny fanadina ny arahana ty mifeno azy Arianna sy kasambola manana. Tamin'ny efatrona latsaka 10 minitra no nikadiny teny amin'ny salanam-piaramanidina iraisam-pireneny Ivato ny fiaramanidina nitondra ny Papa François avy tany Mozambique. Nitsena azy tety an-toerana ny filoham-pirenena mivady niaraka tamin'ireo mpikambana sasany ao amin'ny gouvernemanta. Teo ihany koa ireo évêka rehetra eto Madagasikara sy avy amin'ny nosy manodidina notarin'ny masovon'ny Papa eto amintsika. Amin'ny mahafilohan'ny Vatican ny Papa François nisy ny fisafonany andeha tafika malagasy niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy narain'ny fiventesana ny rafanevany Vatican sy ny iram-pirenena malagasy. Tamin'ny efatrora sasany no niala teny amin'ny salanam-piaramanidina ny Papa François namonjy ny lalany tsara soatra ho any amin'ny Nonsiantura Ivandry. Nampiasana voalohany tetiny Papa mobile vita malagasy. Tsy adin'ny Papa ny nanao fahafantarana ireo malagasy rehetra nitsena azy teny amin'ny lalana rehetra nolalovany. Tanatin'ny korana tanteraka no nandraisan'ny vahoaka malagasy azy miaraka amin'ny senakelyn'ny Vatican.
Niova fiarany papa teny amin'ny lalantsara soatra noho ny rivotra ny fofofo. Nivera niaraka tamin'ny papa mobile kosis de soir masoandro. Tapaka tanteraka ny lahana teny Ivandry alarobia nandritra ny ora maro noho izany. Anisan'ny nahitana olona betsaka indrindra nitety amin'ny manodidina ny Nonsiature Ivandry, toerana ivantanany mandritra ny fitsidiana pastoraly ataony eto Madagasikara. Tamin'ny 5 ora mahery 12 minitra izy no tonga teny an-toerana. Fitsidiana pastoraly voalohany ataon'ny Papa François eto Madagasikara izao, raha toa ka 3 taona lasa izay no tonga teto an-toerana ny Papa João Paulo faharoa. mety hoe fiarantsika raha miampy ny mpanabe mananika ny 50 ireo ankizy tonga nitena Papa François teny Ivato na tsiaro mananambitana izy mianadakely ireto nolotra voninkazo ny Papa Ray Masina vantany vao tonga teto Madagasikara. Teny Ivato natrika ny fitsananan'ny Papa François ary mitaritra amintsika ny resaka ny fanaovana tamin'ireo ankizy miaro sorojoravaka sy rivonirina leo. Adiny roa mialohan'ny fotoana voafaritra atongavan'ny Papa François efa miatra ny eto Ivato ihany koa ireto ankizy ireto itsena azy. Misy olo tena zany izy ireo satria tsy aro tratrantsy daholo ny ankizy rehetra eto Madagasikara. Ny toerana Kiovafetra dia reto zany misy olo tena avy eto amin'ny Ekara Sainte Thérèse ny Jesosy zazakely Ivato, ny avy eto amin'ny chapelle militaire Atsembazy, eo koa ny avy eny amin'ny Ekara Faravohatra. Avy amin'ny vovonan'ny ankizy izy ireo eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 12 taona ary misy 50 miaraka amin'ny solitena ny mpanabe. Ray volana teo no niomanana ary nezahana naseho tamin'ny fomba fitafy ny aren'ny kolotsaina malagasy. Manafihetsika amin'ny fahatongavan'ny Papa izay. Faly be mihitsy ny tena faly. Mahita amin'ny Papa mivantana mihitsy. Andriamanantena Anjatina Mirantsoa sy Lainy Riko Norve. Izy mianadahy no nanolotra voninkazo ny Papa Ray Masina vantany voningadona ny seranam-piaramanidiny Ivato. 10 taona ianja avy any Ambohimankakely, 12 taona kosa Norve avy any Mahabo Menabe. Tsara chance be satria nisy ankizy be dia be no tadiny ataoko izao fa faly satria mividy agnatin'ny maro no nividian'indreo anakay ny sakalavapira zany mitady sakalavapira dia aho zany vidy. Atsasakady ny taorian'ny nahatongavany nanainga tety Ivato ny Papa Mobile nitondra ny Papa François ary efa maro ny olona niandry azy tety ivelan'ny seranam-piaramanidina. Hita taratra teny rehetra teny kosa fa entitra ny fitandrona ny filaminana. Avalina sy endrika feno fanantenana no hita sotra tamin'ireo olona maro be ny tian'ny Papa Ray Masina teny Ivato androany. Tsy nasakana azy ireo ny alavirana sy ny tsy fitoviam-pinoana. Narakaiky ny fihetseham-pon'ireo rehetra nahita mivantana ny Papa François androany. Isony Andrinirina sy Dodar Hajarinjato. Tamin'ny enora riva teo ity sary tazantsika ity, avy nitsena ny Papa Ray Masina teny Ivato ka hatreny amin'ny Nonsiature Ivandry ireto olona maro be ireto ary andeha hamonjy vodina. Saika avy lavitra avokoa izy ireo, fianakaviana, namana sy tapaka, mpiara-mivavaka ary ny mpianakavy kely tao an-tokantrano tonga ny dododiny tsena mba ahita mivantana ny Papa François daholo. Ankoatra ny fanamiana miavaka toy ny akanjo misy ny sarin'ny Papa François dia saika nitondra ny saina famantarana ny Vatican avokoa ny rehetra. Avy niasa zany zay vao nandena akany. Fihetseham-pona ahitan'ny Papa Ray Masina. Faly dia faly satria efa ela ny andrasana ny atongavany eto amintsika ka faly dia faly. Teo amin'ina moa izy teo tsara sotra zany zay ny andron'ny fahatongavan'ny Papa. Faly be satria mamelona finoana maha katolika dia maha kristiana antsika rehetra tsy akanavaka ihany koa zany. Dia anatin'ny fofeno alavona no nandraisana ny Papa, mahay manaja vahiny malagasy ray manontolo dia isorana n'Andriamanitra voalohany indrindra dia isorana antsika rehetra tsy akanavana ihany koa. Any andro efa nambojanahary zay. Dia nandeha raka ety. Nandeha tongotra zany? Tamin'akandro izay nandeha bus fa zao izay andeha tongotra satria tsy izy bus mihitsy. Nanahoana ny fihetseham-po nahita ny Papa?
faly zay satria tonga soa izy a dia mamboa ty amin'ny firenena malagasy dia faly be zay. No manina mihitsy ve le programma hoe andeha hitsena am-papy eny? Tsy dia tena hoe no manina fa hoe mba malalatalaka ny lalana dia andao mba hitsena am-papa. Inona ny antony hoe tsy maintsy nakanesana hitsena am-papa hijery azy mivantana? Ny tena marina zany a somary ohatrany hoe tamin'ny 30 taona lasa tamin'ny papa Jean Paul II mbola kely aho tamin'izany a nentiny ray aman-dreny mba nitsena amin'ny papa Jean Paul II dia mba toizako aty amin'ny zanako ilay izy. Zava-dehibe ny fahitana amin'ny papa aloha e, tena sady fahasoavana be mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy. Faly? Kopakopaka tany? Ya faly dia faly aloha e, satria amin'ny maha-katolika ny tena voalohany a dia zava-dehibe zany hoe mahita mason'ny papa Ray Masina zany. Zany hoe vitsy dia vitsy zao ohatra hoe tsika malagasy zao 20 millions nefa zary raha misy mety 0,quelque % zao nahita mivantana ny papa dia tena faly dia faly tokoa zany ny tena raha nitsena anazy. Atsy mba mijery anao amin'ny télé na vaovao dia ohatrany hoe ohatrany nofo zany androany nahita réel nahita anazy mivantana faly be. Teto dia tsy ireo mpino katolika ihany no tonga maro ny tsenan'ny papa Ray Masina fa na ireo avy amin'ny finoana hafa ihany koa azy. Tena nahafinaritra ary mbola tsisy ohatr'izany. Zahay loteriana anefa dia mankasitraka amin'ny papa satria finoana ray ihany ny katolika sy ny loteriana. Eny tompoko dia tena mahafinaritra fa dia enkana ny finoana ny tombo be da be na loteriana io na katolika ray ihany io. Avy any Ambovombe, avy any Ambovombe Androy. Ny tsabotena dia mantana manararatra ny fahatongavan'ny papa Ray Masina. Mahafinaritra ny nahita azy, mahafinaritra be mihitsy. Tena mahafinaritra satria papa ohatrany malefaka be daholo na ny tanany aza dia tena hitanao hoe masina tokoa izy. Ho an'ny toy ny fandaram-potoana mandritra ireo 3 andro izanonan'ny papa Ray Masina eto Madagasikara dia samy nilaza ny ho avy hanatrika izany avokoa ireo sendranay androany. Tenkely amin'izao fahatongavan'ny papa eto Madagasikara zao? Faly dia faly mihitsy amin'ny fahatongavan'ny papa dia angamba hitondra fahombiazana sy fanambiana antsika malagasy fahatongavany eto. Asoa amin'ny papa zany amin'ny adidy mazevatra sahany. Faly be zahay nahita tena faly tena faly. Tonga so eto Madagasikara amin'ny papa hitondra fahatoniana ho antsika malagasy dia hitondra fahasoavana ho antsika malagasy dia hitondra fanambinana ho antsika malagasy. Engany antsika malagasy hifankaty tsara, hilamina tsara ny fitondrana dia handroso tsara ny asantsika rehetra. Fa ho feno dia feno ny fandaram-potoana ny papa François mandritra ny fitsidiana apostolika ataony eto Madagasikara. Ankoatra ny sorona masina lehibe eny Somandrakizay ny alahady ho avy izao dia izy ny fiainana amin'ny filoham-pirenena sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena. Izy ny fandraisan-tanana amin'ireo filohany ny tokom-pivavahana silamo ary eo ihany koa ny fiainana manokana amin'ireo jezuita eto Madagasikara. Mitondra antsiprian'izay fandaram-potoana ny papa izay amintsika ety fanadihadiana tensiony andrenirina sy kasambola manana ity. Maharitra 4 andro ny fitsidiana apostolika tanterahany papa Ray Masina François eto Madagasikara. Isan'ny santatra ny fandaram-potoana no an'ny Rampitso Sabotsy ny fionany amin'ny filoham-pirenena eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Aorian'izay ny fionany amin'ireo mpitondra fanjakana sy fiarahamonim-pirenena ary diplomaty ao amin'ny seremonia building. Ny atoandro kosa dia hiazo ny foibeny Carmela Etsy-Pasany Malo ny papa Ray Masina. Izy ny fiaraha-mivavaka iarany amin'ireo religiosy mpitoka monina. Ny tolakandro indray dia izy ny fionan'ny papa François amin'ireo eveka etsy amin'ny katedralin'Andohalo. Anaraka avy eo ny fifandraisan-tanana amin'ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM. Eo ihany koa ny fitsidiana ny chapelle misy ny fasan'ny olo-tsambatra Victoire Somanarivo. Ary amarana ny tontolo andro ny sabotsy kosa ny fiaretan-tory miaraka amin'ny tanora eny amin'ny kianjan'ny Somandrakizay izay aharitra adiny iray. Ny alady maraina amin'ny folora kosa no anomboan'ny sorona masina lehibe eny amin'ny Somandrakizay izay hotarian'ny papa Ray Masina François. Amin'ny 3 ora tolakandro dia hitsidika ireo mponina eny amin'ny akamasoa ny papa Ray Masina. Isany koa ny fifandraisan-tanana amin'ireo filohany antoko-pivavahana silamo. Ary isany koa ny vavaka manokana ho ataon'ny papa amin'ireo mpiasa eny Mahatazana. Mamarana ny fandaram-potoana ny alahady ny fionana amin'ireo pretra sy religiosy anatin'ny fiainana voatokana
etsy amin'ny kolejy masina misy elamparibe fihaonana manokana amin'ireo jesuita eto Madagasikara. Ny alatsinainy 9 septambra amin'ny fitora sasamarina kosa ny Papa François no anaingy hiazo ny nosy Maurice amin'ny valoraly izy no igadony indray etsy amin'ny saranam-piaramanidina Ivato. Mariana Faisy ny lanonana fanaovam-belomany Papa Ray Masina ny talata mialoha ny iangany idododoy azo any Roma. Zay mikasika ny fandaram-potoana fa amin'izao fotoana kosa dia manambahiny isika Andriamatoa Radanoara Julien izay manampahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny fandraisan-dresam-pirenena sy ny fandiniana ihany koa fiarahamonina mazava ho azy izy no vaintsika fa miarabana tompoko. Miarabanao Andriaray. Miaraba amin'ny vahoaka izay mijery ihany koa ny Driminina. Ya, rehetrarehetra tsika mahakasika an'izay fiavian'ny Papa, izay aloha zao vaovao. Fantana mitikitika voalohany dia izay manitikitika aloha zany afaliana aloha ny fahatongavan'ny Papa ho an'ny mpino kristianina katolika mazava ho azy eo ihany koa araka manaratsika teo misy ireo katolika faly ny fahatongavan'ny Papa izay amin'ny resaka finoana zany fa eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-dresam-pirenena satria ny Papa filoham-panjakana ihany koa ahoana no fiseho an'izay zany ina zany ny vokatra sy ny hoe zavatra azo hitsarana nireny fahatongavan'ny Papa eto ina no ambadika voalazan'ireny. Ny Papa araka ny voalazanao teo zany dia filoham-pirenena kely dia kely ny Vatican nefa ny avo dia avo eo amin'ny resaka crédibilité internationale zany hoe ny Papa mialatsiny amin'ilay teny frantsay keo hoe autorité morale karaha misy zao firenena tsy dia amin'ny Papa dia fa misokatra ho an'ilay firenena izay tsy diany io zany amin'ny varavarana rehetra eran'izao tontolo zao satria ny lelazaiko teo autorité morale amin'ny Papa dia ohatrany mamevahana n'ilay firenena ivanianana zany ohatra na miresaka investissement zany fampiasana voly eto amintsika misokatra varavarana amin'ny fifandraisana amin'ny firenekafa ihany koa zay mbola tsy dia tena mahafantatra amin'ny Madagasikara ny olona any amin'ireny firenena zao lasa hoe mahita hoe amin'ny Madagasikara na resaka tourisme koa ary zany dia aza dinoina fa ny usine Fiat ingekany Vatican dia zany hoe io fifandraisana ara-teknôlôjia ary tsika zao mamokatra automobile dia reo zao dia efa ohatrany hoe karazana publicité ho an'ny firenena malagasy mamokatra zao tsika hoe karenjy ny tomobile mpiasa mpanjakana rehetra raha tokony atao karenjy fa mahagaga tsika mamokatra nefa tsisy mitondra le karenjy le eto amintsika dia ohatra an'izay zany ny fandehany hoe na ara-barotra na ohatra hoe kafe nge zao afaka ahondrana any ivelany ny italiana ny eo amin'ny Vatican misotro kafe ihany koa ohatra zany dia manamora ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'izao tontolo zao zany fahatongavan'ny Papa ray zay ary koa le hoe fakatoavana koa zany amin'ilay firenena anankiray satria tsika zao no voavin'ny sedra fifidianana hoe démocratique dia lany amin'ny fomba démocratique le mpitondra zany araka ny fipetraka ny zavatra rehetra teto Madagasikara dia misokatra ho antsika koa zany ny varavara nireo démocratie ara-tany rehetrarehetra zao. Fa raha iresaka mikasika an'izay ntsika nisy ohatra ve tadidinao raha ara-tantara anao hoe ohatra nao vokatra ny fandalovan'ny Papa Jean Paul faharoa ohatra 30 taona lasa izay teto amintsika raha tsy nisy an'ny Papa Jean Paul II nanataka ny tany Pologne tsy nisy ny hoe chute du mur de Berlin satria tadiditsika tsara fa i Papa Jean Paul II polonais nyetsika voalohany Pologne tany amin'ireny ataontsika hoe pays de l'Est reny tamin'ny andron'ny Lech Walesa dia natsony zareo ma autorité morale azy indrindra ny Papa le araka ny lazaiko teo anamafy an'le fihetsehana zany teny fihezanteny anankiray fotsiny tenin'ny Papa dia niongana ny ravany mur de Berlin voatonga izy dia niteny tamin'ny teny frantsay izy dia hoe n'ayez pas peur orakorakeran'ny Pologne zay teny zay fotsiny zay saika nafaty azy koa amin'ny lafiny anankiray satria ny soviétique moa zany dia tsy nanaiky tsy tena mivantana fa ankolaka amin'ireny zavatra niseho reny dia reny no ny tantara dia raha tsisy an'i Jean Paul II Papa dia tsy ohatry zao zany zao tontolo zao. Fa amin'ny filoham-panjakana zay misy ifandraisana amin'izay ve le mahatonga an'ilay fitsidiana ho andro fohy
vitsika andro vitsikely io ndray a fandaharam-potoana amin'ny papa mihitsy io zany satria izy moa tsy eto Madagasikara rery zao tsika ndray hoe firenena anankitelo sahady atao anatin'ny fotoana fohy a no nijanonany ny vaninanany zany dia tsika zao mba nahazo 3 andro zany a dia fa mba faly zany satria amin'ireny lafiny reny koa resaka politika koa reny hoe famporisihana ny mpino katolika hitazona mafy ny fonina katolika ary famporisihana koa ny presa sy ny religieuse anao bebe kokoa satria efa betsaka zao ny fiangonana zandriny zany efa fantatra zaroany avelany zany toy izy ny tonga eto fa maka renseignement betsaka momba ny Madagasikara dia ohatrohatran'izay zany le fandehany hoe tokony anao bebe koa ary koa indrindrindrindra mba ilazana ny mpino katolika hoe tsy mandao anao a Vatican na amin'ny papa zany fa dia ray aman-dreny zay zany le ray aman-dreny tsy mandao ny zanany zay zany amin'ny lafiny anankiray ka na ny vahoaka malagasy rehetra nge ohatra ny velom-bolo ihany koa amin'izany fantongavan'izany papa zany eto amintsika satria ohatra ny nampiray indray ohatra ny tamin'ny Barea sy ny karazan'ireny ary izy a symbole ny fitoniana ny papa fitoniana dia zay koa zany na le fitenin'le olona teo hoe na ny tanany ary ohatra malefaka masina zany dia fijerin'ny olona zany dia zany paparay masina zany dia olona tsy olony ady akory zany fa olony fitiavana ary ny baiboly ary miteny hoe fa ny fitiavana mahasarona ny ota rehetra dia hitanao amin'izay fa raha hosarina ny ota rehetrarehetra milamina zany le fiainana sora betsaka tompoko naiky vahiny tafatafa mikasika izay fa manankolazana kely ve anao zany fahatonga avampapy zao aminao manokana no ana manokana moa dia hoe zay indrindra le hoe miteraka fitoniana eto amin'ny firenena ary ny afatra omeny paparapitsy zao dia mikasika ny momba ny ara-panahy olo ndray dia momba ny mahaolona dia mahaolona zany dia ny hoe fata fa firenena mantro Madagasikara ary hito papito ohatra ny mba te hiady amin'izany injustice sociale zany na ny inégalité sociale dia tsy maintsy teny momba an'izay izy ohatra hoe amin'ny zon'olombelona amin'ny hoe tokony hiady bebe kokoa amin'ny fahatranany fitondram-panjakana malagasy tokony ihany koa amin'ny fanamavanana eo amin'ny resakany ino ty izy fahasalamana fanabiazana tokony atao zany rehetra zany zany droits humains daholo zany ohatra zay hoe droit économique socio et culturel zay zavatra eo anaty droit de l'homme so navidehibe anao Andriamatoa Radanoira Juliana naiky ny vahiny teto amin'ny logité tamin'ity takareva ity inany koa no iatotsika vitivity na dokam-barotra ivadika lafim-baovao maro samy hafa raintsika aoriny zay tavenandray eto amin'ny plateau ny logité isika anaraka ny vaovao mazava ho azy pedi politique ao anatin'ny vaovao ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsainy ny tanàna ampiaritra ny fitinjara-pahefana ny aonivo ny seny ka paritaka manerinerovonoboaka paritra hitinjara-pahefana ny asa rehetra amin'ny fikirakirana ny fifidianana tsy voatery ampiakatra ireo taratasy ateny votritsony ireo tompona raikitra amin'ny fotoana io Thierry Edouard sy kasambola manana amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity dia ametraka fomba fiasa manakaiky vahoaka ny seny ary ampiaritra ny mangarahara sy ny fampandraisana anjarany rehetra ampiasana amin'izany ny fomba fiasa mampiaritra ny fanampariam-pahefana tsy iaika be ty amin'ny seny foibe intsony tsy ho aty amin'ny seny foibe intsony no fikirakirana ny dingana rehetra amin'ny zotra mpifidianana rehetra amin'ny tidraitora ty fa omena fahefana ny rantsa mangaika ny seny any amin'ny faritany any amin'ny faritra any amin'ny distrika ary hatrany amin'ny commune amin'ny fikirakirana ny fifidianana inanivon'ny distrika kosa no amoahana ny risitry ny kandida ofisialy araka ny fanazavana ihany sy tseny amin'ny seny foibe no ikirakira ny valim-pifidianana ohatra fa hisy rafitra manokana apetraky ny seny ikirakira izany valim-pifidianana izany amin'ny fikirakirana voka-pifidianana dia isy natsoinay comité ad hoc zay hapetraky ny senia isaky ny faritany ary any ihany koa no ikirakira ny voka-pifidianana zareo ihany koa no amoaka ny voka-pifidianana vonjomaika any amin'ny fa 1 ny volana desambra 2020 sy 2020 iaraha mahafantatra moa fa ny fitsarana sahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif any amin'ny faritany ihany no tompona andraikity ny fifanolana amin'ny fifidianana amin'ny tidraitoratitia ary izy ihany koa namoaka ny vokatra ofisialy amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna izao
mizora tsara amin'ny ankapobeny ny asan'ireo sampanam-pandray mpanamarina sy mpikirakira an-tsoratra ny antontan-taratasy mpilatsahako hovidinina amin'ny fifidianana be ny tanàna eto manerana ireo oveka 420 amzato eto Madagasikara. Araka ny antontanisa voaray hatramin'ny maraina teo antontan-taratasy 720 no voaray manerana ireo commune 10,990 manerana ny Madagasikara ho amin'ny fifidianana be ny tanàna. 520 amin'izy ireo no tsy miankina, roa kosa avy amin'ny antoko politika. Ho amin'ny fifidianana mpanolontsaina tanàna kosa dia 4 ny voaray manerana ny Madagasikara ary 3 amin'ireo no tsy miankina raha toka iray atolotry ny lisitra avy amina antoko politika. Ny alakamisy 12 ny volana septambra izao amin'ny 10:00 no farafandraisana ireo antontan-taratasy filatsahako hovidina eny amin'ireo OVEC manerana Nosy. Amin'ny 15 ny volana septambra no hifarana eny anivon'ny OVEC ny famoahana ny lisitry ny kandida ekena sy noraiketina an-tsoratra fa ilatsaka hovidina. Ao in'izay ny ankitsapaka amin'ny laharana ny bileta tokana. Ny 14 septambra kosa no hifarana tanteraka ny famoahana rapomba ofisialy ny lisitry ny kandida. Fanotsipahany fitsarana vomban'ny lalam-panorenana ny fikatsana tombontsoa an'ireo solombavambahoaka. Voalaza ao anatin'ny fanapakevitra navoakan'ny HCC androany fa antonona ny pahany izany ny mba tsy sy ny fandanindanimpona. Tsy afaka hiazona passeport diplomatika ihany koa ireo solombavambahoaka isoroana mety ho fanaparam-pahefana. Mitondra ny tsiprian'izany Rina Andriamalala sy Doda Rahajaharinjato. Nankatoavin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny ampahany ny fangatan'ny anteny miram-pirenena tao anatin'ilay tolo-dalàna ifeny fitsipika anatiny. Teboka 20 ny fanovana roson'ny solombavambahoaka Jean-Henri Michel tamin'izany. Anisan'ny teboka nolavan'ny HCC ny mikasika ireo tombontsoan'ny solombavambahoaka tsy aivona fa voalaza ao anatin'ilay tolo-dalàna ny amin'ny ampiakarana ny isan'ireo mpanampy sy ny mpanolontsain'ny solombavambahoaka tsirairay. Manoloana izany dia nilaza ny HCC fa eo ambanin'ny fototry ny fitondrana tsara tantana ny raharaham-panjakana avokoa ny rehetra izay ambaran'ny lalam-panorenana mazava any am-piandohana. Ankoatr'izay dia nomarien fa voarakitra ao anatin'ny 530 andalana farany amin'ny lalam-panorenana fa mametraka lamina ny fanjakana mba hisorohana ny fandanindanimpona. Notsipahin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana kosa tsy ho tafiditra ho isan'ny zon'ny solombavambahoaka ny fahazoana passeport diplomatika. Manoloana izany dia nitondra ny heviny ny solombavambahoaka ny Morafenbe, voninahitra Jean Eugène ary nilaza fa misy ny fanaparam-pahefana ataon'ny HCC indrindra ny amin'ny filazana fa mety ho fandaniam-bola-panjakana ny fanampiana ny isan'ireo mpanolontsaina. Nomarian'ny Petsikilany kosa fa tsy mahasarotin'ny solombavambahoaka ny fahazoana mitana passeport diplomatika saingy tokony hisy ny fitsonjovana azy ireo raha toa misy ny asa tanterahan'izy ireo ivelan'ny Madagasikara. Nomarian'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ho mifanaraka amin'ny lalam-panorenana kosa ny fametrahana komisiona vaovao anara-maso ny fanatanterahany governemanta ny politika mpanjakana. Vanitranga-piarahamonina taitra ny mponina teny Anosy atorana hita ireo mpitandro amin'ny filaminana ny famezivezy teny an-toerana. Araka ny angom-baovao iray nahitana mpiambina roa lahy nisy namono tao amin'ny biraon'ny Brinks izay andalam-panamboarana teny an-toerana. Tsatokantsy no hita teny amin'ny vatan'izy ireo taoriany fizahana nataon'ny polisy. Misokatra ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro amin'ny filaminana. Von'olona tamin'ny herisetra no nitranga tetsy Anosy zato tao amin'ity birao iray vao amboarina ity. Araka ny fanazavana voaray, tokony tamin'ny valora alina ireo mpiasa andeha hiditra anao ny asa no nahitany razan'ireo mpiambina roa lahy. Ny iray tao amin'ny tranon'ny mpiambina, ny iray kosa tao amin'ny rihana ambonin'ilay trano andalam-panamboarana. Nisy gardien roa lahy tao maty nitsatsatoan'ny olona tamin'ny antsy. Nefa nitahotra ny mbola tsisy hoe resaka vola zao banky voasokatra mantsy io dia maty tradrano zareo. Gaga ireo manodidina raha nahitan'ny mpitandro filaminany vezivezy teny an-toerana nandritra ny iny alina iny. Raha nambaran'izy ireo mantsy tsy nahafantatra amin'ny fisian'ity tranga ity ny ankamaroan'izy ireo fa ny razana efa noentina nivoaka avy ao no nahataitra ny rehetra ka nampametra-panontaniana. No tonga taty dia nisy polisy be da be zany teo amin'ny varavaran'io. Dia zay zany mba nieritreritra hoe efa hisokatra ty baky ty. Zay no navatonga hoe kay misy fahatonona tao zay ihany ny fantako. Ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny eo anivon'ny polisy misahana ny ady heloka behivavy araka ny fanadihadiana natao famonoana noho ny resaka tsy ambaratelo ity tranga teto Anosy zato ity fa tsy faty ara-voajanahary akory.
Maresaka resam-pirenena no dimandry aly ny Robert Mugabe olomanga zimbabweanina filoham-pirenena tany an-toerana teo aloha ho mamiadana fantatra fantarika amin'ny fahafatesany ary antsika ny fanampim-baovao mamitina zava-bitan'ity filoha teo aloha ity teo amin'ny tantara-pirenena Zimbabwe. Misao ny Zimbabwe ankehitriny miondrika ihany koa izao tontolo izao indrindra ny aty Afrika no dimandry ilay olomanga zimbabweanina Robert Mugabe efa nolazoiny ho mamiadana nandritry ny volana maromaro ny tenany nitsabo-tena tany Singapour izao ndosy ny fahafatesana izao. Ny filoha Ndimby azy mitondra ny Zimbabwe ankehitriny no nanambarany fahalasanany tao amin'ny tambazotra sosialy Twitter All. Amin'ny alahelo lehibe no anambarako fa no dimandry ny ray mpanorona ny Zimbabwe ny filoha teo aloha Robert Mugabe 50 taona izao ndosy ny fahafatesana izao. Filoha isan'ireo nanana ny lazany taty Afrika raha i Robert Mugabe mpitolona mafana fo nahazoany Zimbabwe fahaleovan-tena izy. Ny tantana ity firenena ity nanomboka tamin'ny taona 1970 fotoana nahazoana izay fahaleovan-tena izay. Nalaoko ny vahoaka tamin'ny 17 kosa izay no nialany teo amin'ny fitondrana. Ny solotoerana azy tamin'izany fotoana ny lefiny Emerson Mnangagwa izay lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana Jolay 2023 amperinasa mandraka kehitriny. Robert Mugabe no filoham-pirenena antitra indrindra tamin'ny taona 17 fony izy mbola teo amin'ny fitondrana. Tamin'ny taondasy izy no efa tsy afaka namindra intsony no izay aretina nahazo azy izay. Les causes de sa maladie n'ont jamais été révélées. Iaraka indraitsika amin'ireto zana-pandarana ireto aorian'ny dokam-barotra anomboana azy ny Waiza izay noloranao antsika fandaram-potoana ara-kolontsaina ho an'ny farany herinandro. Ho ianao nasaina ny tanisa ny anarana papa izay fantany ny olona sendra ny logité androany. Anaty insolita valan-javaboary ao anatina kianja filovam-baolina no arantsika ara-tantara indray. Reto dokam-barotra reto dia iverineto izay nolotranao andreny.